Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Manana aretina tsy azo sitranina ny fo. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha misy ry havana ny zavatra tena misy mistera ao anatin'ny vatantsika olombelona dia io fo io. Ary be dia be mihitsy ny zavatra mbola tsy takantsika, mbola tsy haintsika mahakasika azy io. Sahiran-tsaina izao tontolo izao mandinika ny amin'ny fonjanak'olombelona io. Ny Baiboly dia miresaka mahakasika ny fo, fa fahalalana amin'ny ampahany ihany koa nefa no hitantsika ao, fa tsy hoe tonga dia ny momba azy iray manontolo. Dia izay zavatra ambaran'ny Baiboly zany no ezahantsika trandrahana, halalinina mba ahafahantsika mamantatra na dia amin'ny ampahany ihany aza momba izany atao hoe fonjanak'olombelona izany. Misy tenin'Andriamanitra iray izao izay tiako hitariana ny saintsika any amin'ny Jeremia 7:7 miresaka mahakasika ny fo. Ambarany eo manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina, iza moa no mahafantatra ny aminy. Eo zany dia efa misy zavatra telo sady aloha fantatsika ny amin'izany atao hoe fo zany. Voalohany dia hoe mamitaka, faharoa manana aretina tsy azo sitranina, ary ny fahatelo dia hoe tsy misy mahafantatra ny aminy. Aniotsika dia hiresaka fotsiny mahakasika ilay hoe manana aretina tsy azo sitranina. Amin'ny manaraka mbola isy ihany video iresantsika ilay hoe mamitaka ny fo sy ilay hoe tsy misy mahafantatra ny ao am-pon'ny olombelona. Fa anio dia izay fotsiny aloha no resantsika hoe manana aretina tsy azo sitranina. Izy tsy miteny hoe ny areti-po rehetra dia tsy azo sitranina, fa hoe misy aretina ao izay tsy azo sitranina mihitsy ao amin'io fotsika io. Rehefa mijerytsika ny Baiboly Katolika dia ny teny ampiasainy ao dia hoe simba. Hoy izy zany hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady simba. Dia misy koa ny Baiboly vahiny sasany izay mampiasa ny teny hoe malemy tanteraka, na hoe marary tanteraka, na hoe simba tanteraka, fa tsy hoe manana aretina tsy azo sitranina. Zany hoe mitovitovy ihany zany ny hevitra zany teny zany. Ka azo lazaina zany hoe ny fo dia marary, malemy, simba. Ary izay no mahatonga azy hoe mamitaka atsika. Ny mahatonga azy hoe tsy azo sitranina dia satria tsy fantatsika mihitsy ny momba azy io. Be dia be ny zavatra izay mbola tsy haintsika olombelona ny amin'izany atao hoe fonjanak'olombelona izany. Ohatra fotsiny izao ny resaka fihetsem-po. Itsika rehetra dia mahalala fa ao anatin'ny fon'ny olombelona no misy ny fihetsem-po. Tsy any amin'ny tananao na any amin'ny tongotrao no misy ny hoe malahelo ny tanako, na hoe falifalo ny tongotro, fa any anatin'ny fonao any no misy an'izany fihetsem-po zany. Ny fihetsem-po moa zany dia ren'ilay hoe alahelo, tahotra, fitiavana, fankahalana, fifaliana sy ny zavatra samihafa. Any amin'ny fihetsem-po zany reny, ao anatin'ny fotsika ao zany misy an'izay programme izay napetrak'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa io fihetsem-po io koa dia misy fiantraikany be dia be mihitsy amin'ny fanasitranana ny fon'ny olona raha marary ilay fony. Ary izay no mahatonga ny hoe sarotra no mitsabo ny areti-po satria io fihetsem-po io dia tsy hain'ny dokotera mihitsy io. Tsisy mihitsy dokotera ka ilaza aminao hoe ity ny fanafodohaninao dia afaka ny fankahalana ao anatinao, na hoe ity ny fanafodohaninao dia afaka ny alahelonao, na hoe ity ny fanafodohaninao dia lasa mitia ny tsy ololitsy ianao, na ity ny fanafodohaninao dia lasa falifaly ianao. Tsisy an'izany mihitsy. Tsy vitan'ny olombelona mihitsy ny mikirakira ny resaka fihetsem-po io, na dia fantany raha hoe ao anatin'ny fotsika ao ilay izy. Zany hoe ilay fo zany ankoatra manofo amandraha azy dia misy programa zany ao anatiny ao dia ilay fihetsem-po ohatra dia efa tsarotra be amin'ny olombelona mihitsy mitsabo an'ilay izy, satria tena manahirana be io resaka fihetsem-po io, sarotra no mikirakirana io. Dia nefa ny ankoatra an'izay dia ao anatin'io fotsika koa misy ny antsoina hoe fahotana. Tadio zay ny fahotana ravana rehefa miditra amin'ny olombelona dia tsy miditra any amin'ny tongotra, na hoe mipetraka any amin'ny tanana, na mipetraka any amin'ny takolaka ao, fa ao anatin'ny fonao no mipetraka ny fahotana. Ao anatin'ny fonao izy no mitoetra. Zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha ilay Jeremia ihany zao ny jerevantsika ilay 7:7 teo dia andininy voalohany dia izy manao hoe ny fahotan'ny Joda hozy izy dia voasoratra tamin'ny vy fanoratana sy tamin'ny diamondra fanoratana, voasoratra ao am-pony tahaka ny amin'ny vato fisaka.
zany hoe ny fahotany joda dia firenena mihitsy dia le fanompoatsampy io dia tena ohatrany hoe voasoratra ao anatin'ny fony ohatrandreny amin'ny vato fisaka reny raha ny fomba azahoantsika hoe grave ao am-pony mihitsy zany le fahotana mamikitra ao anatin'ny fony ao zany io fahotana io dia izay ny mahatonga n'le fony hoe potika simba n'le fahotana l izy lona tao anatin'ny fony tao zany le fahotana na koa hoe le fahotana zany dia mitoetra ela be tao anatin'ny fony tao ao zany misy ny fakamangidin'ny faharatsiana rehetra ao anatin'ny fotsika olombelona ao zany koa zavatra tsisy azony olombelona atao amin'izany fatatsika tsara zany ary tsisy mandahany zany satria tsika rehetra dia miteny hoe maloto fo mihitsy ty olona ity maloto fo mihitsy ty olona ity le loto tsy hitany masotsika fa fatatsika hoe maloto fo izy satria asa mety hoe misy fankalana be ao anatiny ao anatin'ny fonao no misy an'izany fa tsisy hoe fankalana any amin'ny tananao zany na fankalana any amin'ny tongotrao ao anatin'ny fotsika ao ravana misy ny fahotana rehetrarehetra averiko ihany zay ka io fahotana io koa dia zavatra jerevam-potsiny io fa tsisy azon'ny olombelona atao amin'io mihitsy tsy takatry ny olombelona mihitsy io tsisy mihitsy ka fanafody ka hoe hoany ty fanafody dia afaka ny fahotanao tsisy an'izany mihitsy fa io koa dia mbola asan'Andriamanitra rery ihany no manala ny fahotana io zay no mahatonga ny hoe ny fony olombelona zany dia misy aretina ao dia tsy inona fa le aretina vokatry ny fisiny ny fahotana ka tsisy nizaniza mihitsy afaka manasitrana azy zay ny dikan'le hoe manana aretina tsy azo sotranina ny fony olombelona fa izao tsy hoe dia tsy azo sotranina dia eo fa Andriamanitra nanome vahaolana ho an'ny fotsika zany mba hahafahana manasitrana azy amin'izay aretina mahazo azy zay dia any amin'ny Ezekela 9:30 izy no manazava ozy izy ao amin'ny 5:20 dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo io zany le fanompoatsampy le fanoteneniko telo hoe zavatra tena grave tao anatin'ny foniny joda mihitsy dia nefa ny titenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela 9:30 ity dia miresaka fanekena vaovao izay nataon'Andriamanitra ho an'ny Israely ho an'ny joda dia hoe ho fafazako rano madio ho dioviko izy ny fonareo dia avy eo zany ny teneniny koa amin'ny 5:20 omeko fo vaovao nareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ho esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo zany hoe io fotsika io zany dia Andriamanitra ihany no manana rano fanadiovana azy manala le fahotana ao anatiny ary tsy vitan'izay fa rehefa vita zay dia nalana fotsiny le loto fa le fo efa potika teo toy izy Andriamanitra hoe soloko vaovao mihitsy le fo rehefa avy eo omeko fo vaovao ho esoriko ilay fo vato lay fo mafy lay fo tsy azo natao na inona teo ho soloko fo nofo zany hoe fo malemy zay zany asan'Andriamanitra zany ary tsisy nizaniza mahavita zany ny fanasitranana ny fon'olombelona zany dia tsisy afa-tsy Andriamanitra rery ihany ny dikan'le lohateny to zany ny fo dia manana aretina tsy azo sotranina dia hoe manana aretina tsy azo sotranina ny fon'olombelona ka tsisy nizaniza afaka manasitrana azy afa-tsy Andriamanitra irery ihany dia inona moa zany no mitranga raha ohatra ka hoe avela amin'izao fotsiny le fo hoe avelao amin'izao fotsiny izy arahary eo zany ko aza sitranina fa avelao amin'izao fotsiny ny olana dia izao raha ohatra zany ka mitoetra ao anatin'ny fonao zany le fankalana le atezerana le karazana fahalotona sy faharatsiana rehetra zay nambaran'i Jesosy Kristy hoe avy ao am-pon'ny olona izy ny voan'ny vonon'olona ny fankalana ny faharatsiana ny fieremana sy ny zavatra samihafa raha fa avelanao hijanona ao anatin'ny fonao zany reny dia hivoaka ireo no hitondra ny fiainanao zany hoe lasa anana fiainana feno faharatsiana ianao zany ny dikany raha ohatra ka maloto ny fonao ary zany mahapotika ny fiarahamonina misy antsika satria ny fon'ny olona mihitsy no simba ny fony zao tontolo zao mihitsy ny simba dia izay no mahatonga le fiarahamonina simba izay no mahatonga ny fiainantsika ho potika avy eo mola izy avy eo misy fiatraikany any amin'ny fahasalamanao mihitsy koa le hoe misy fahampitehana ny fonao dia lasa simba mahatramin'ny fahasalamanao mihitsy dia izay no mahatonga le hoe tokony na hoe tsy maintsy amboarina io tsy maintsy reglena io ary tsisy nizaniza mihitsy azonao atonona ireglenao an'io fa raha many amin'ny cardiologue ianao dia imehezany fotsiny aninona tenao dia hoe za tompoko tena anadio ny foko aty aminao dia imehezany fotsiny tenao any amin'Andriamanitra rery ihany no ahafahanao mitsabo an'izay aretim-po
ao anatintsika izay. Le aretim-po ambarako eto averiko ihany a dia le aretim-po izay tsinona fa le hoe fisian'ny fahotana mamotika ao anatin'io fotsika io ry havana. Hoeto amin'i Jesosy Kristy ny fonao ary, izay zany ny dikany, dia miteza ho sasany amin'ny rany Jesosy Kristy zanany izay nalatsany teo ambony azy fijaliana. Fa ny rany no manadio antsika amin'ny fahotana sy amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe le rano madio izay nambarany amin'ny Ezekela io zany dia ny rany Kristy koa io ry havana. Rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao ka mitondra ny fonao dia diovina ny fonao, sasana ny fonao, dia avy eo mamen'Andriamanitra fo vaovao ianao. Fo vaovao, izay fo vaovao tsy nisy an'le fahotana sy fakamangidy samihafa teo intsony. Izay no mahatonga antsika afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay tsika, satria le fo vaovao zany dia fo tsy toeran'ilay fahotana intsony, satria fo efa nialan'Andriamanitra daholo izay rehetrarehetra, nodiovin'Andriamanitra daholo izay rehetrarehetra. Ary izay koa no mahatonga antsika isan'andro tsy maintsy mibebaka sy mangataka ny fanadiovan'ny rany Kristy an'io fotsika io mandrakariva isika, mba hananantsika le fahadiova-po, satria mora maloto ny fotsika olombelona. Be dia be ny zavatra mety tafiditra ao, fa ny rany Kristy dia manadio antsika isan'andro amin'izany. Dia izao hozy izy hoe ary ny fanahiko izy no ataoko ao anatinareo, dia ao anatin'ny fotsika koa zany no itoeran'le fanahan'Andriamanitra. Dia io fanahan'Andriamanitra amin'izay no mitarika antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny oabolana 7:20 manao hoe anaka atolory ihany fonao. Izay no maranako azy. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra ratsy rehetrarehetra ao anatin'ny fonao ao. Fantatr'Andriamanitra ny faharatsiana sy ny fahalotoana rehetrarehetra ao anatin'ny fotsika ao. Fantatr'Andriamanitra fa mararo ny fonao. Fantatr'Andriamanitra fa simba ny fonao. Fantatr'Andriamanitra fa malemy ny fonao. Ary be dia be ny zavatra andehananao fa tsy mety mahasitrana mihitsy le zavatra be dia be ao anatinao. Na ny fihetsem-po zany tsy hain'ny dokotera ny manasitrana zany, fa hain'Andriamanitra ny manasitrana an'io. Hain'Andriamanitra ny manadio ny fonao izay maloto. Hain'Andriamanitra ny manafaka ny fonao amin'ilay karazam-pangejana sy famatorana ataon'ny fahotana ao anatiny ao. Vitan'Andriamanitra zany ry havana tamin'ny andatsahana ny zanany hoe ty amin'ity zao tontolo zao ty mba handatsaka ny rany ho fanadiovana ny fotsika. Manana anjara amin'izany ianao. Anio atolory an'Andriamanitra ny fonao mba ho dioviny. Atolory an'Andriamanitra ny fonao mba ho sasany. Atolory an'Andriamanitra ny fonao mba ho meny fo vaovao ianao, ho atakalo ilay fo izay hitoeran'ny fanahany, dia ilay fo handehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray misy fahotana ao anatin'ny fiainantsika izay mbola tsapantsika hoe mamotsika le fahotana. Inona moa mahatonga le fahotana mamotsika? Satria ao anatin'ny fotsika le fahotana ka ny fotsika misy fitiavana. Dia mifangarongaro amin'le fihetsem-po sy le sentiment zany le fahotana, dia izay no mahatonga ny fahotana rehetra ohatrany hoe tiatsika le izy, mamotsika le fahotana, fa tsy maintsy angatahantsika Jesosy Kristy hanafaka an'izay amin'ny alalan'ny rany izay nalatsany teo ambony azy fijaliana. Dia manasa anao ary havana amin'ity anio ity, rehefa resy lahatra ianao hoe tena maloto ny foko, potika ny foko, be dia be tokoa ny karazan-javatra izay mamatotra nyity foko ity, dia afaka hiry ianao le hoe tompo ovay ny foko, tompo indro ny foko. Atoloren'i Jesosy ny fonao amin'ity anio ity. Atoloren'i Jesosy ny fonao fa izy no manana ny fanafody hanasitrana anazy, hanamboarana azy, hanadiovana azy, ahatonga ny fovatonao io ho fonofo. Niza mafo, niza maloto fo, ninona ezaka ataonao tsisy asanao zany, tsy vitanao ny manadio ny fon'ny olona na manafaka ny olona amin'izany hoe fovato zany, fa asan'Andriamanitra zany. Ny anjarantsika dia ny mangataka hoe tompo ovao ny fony anina, tompo diovo ny fony anina, esory le fovatony. Fa io asan'Andriamanitra rery ihany zany, ary ny fotsika koa dia izay izy rery ihany, satria izy ny nanao azy ary azy sika, izy ny nanamboatra azy, izy ny mahafantatra le programa rehetrarehetra ao anatiny ao, izy ny manana ny commandiny zany, izy ny mahalala n'izany, dia izy ihany no afaka manasitrana izy rehetra areti-po ao anatin'ny fiainantsika ao. Dia mahireza ry havana fa miankina amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ny fiainantsika ara-panahy sy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny mihitsy. Misy fiantraikany daholo, ary izay no mahatonga ana amin'ny teny hoe misy mistery io fonjanak'olombelona io. Ny afatra farany zany dia hoe atolory an'Andriamanitra ny fonao, fa raha tsy zany dia mbola marary sy simba eny foana ny fonao
ary dia arary sy simbeny foana koa ny fiainanao vokatra izany satria ny fo ratsy dia mitarika antsika ho amin'ny faharatsiana mandrakariva ka tsy maintsy mila ny Jesosy antsika manantona azy sika mba homen'ilay fo vaovao fiainana vaovao izay tiany ho antsika amin'izao andron'ny testamenta vaovao izao. Ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra mahery zary havana. Amen.